Fanekena amin'ilay Andriamanitra naharin'ny lanitra sy ny tany ianao manonona mitenena manao fanekena amin'ilay Andriamanitra izy atzay ka ho mandrakizay ianao manao fanekena ianao fa ho azy manao fanekena ianao fa hanompo azy manao fanekena ianao fa hanaradia azy manao fanekena ianao fa hafanafo azy manao fanekena ianao fa metraka azy lohany manao fanekena ianao fa metraka azy voalohany manao fanekena aminazy ianao fa tena izy no aranao sy tompoinao ary enonao sy toteny ao amin'ny fiainanao manao fanekena aminy ianao avao zy andranony fanekenareo sy Andriamanitra fifanekenao sy Jesosy avao sy fotoana mety androany aza miandro rariva aza miandro rapitso aza miandro rehefa metimety milamilamina ny olananay androany avao zy androany atolory ny tenanao atolory ny fiainanao atolory ny volanao atolory ny fahasalamanao atolory ny herinao sy ny tanjakao atolory ny fisainanao ny sainao ny intelligencenao atolory ny amanao anazy atolory ny émotion anao anazy atolory ny sentimentanao anazy atolory ny mombanao rehetra atolory avao zy ny fanolora-tenanao an'Andriamanitra avao zy ny fifanekenareo sy Jesosy avao zy ny fifanekenareo sy Andriamanitra tonony aminazy fa ho anazy ianao alleluia sotra Jehovah ny amfanatrehanao eto miainonay eto ianao androany manavao izay ny fifanekenay aminao fanekenay aminao Jehovah manavao ny fanekenay aminao Jesosy alleluia miaino ny tsirairay ianao Jehovah raiko miaino ny tsirairay ianao Jesosy dia manao sini ianao hoe amen amen eny amen eny amen halleluia misaotra ny Andriamanitra raiko misaotra Jehovah tsara mampitoetra izany eo amin'ny fiainatsirairay ianao ary ny fatokiny ianao ane Jehovah raiko malalako dia ho restauré androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mirestauré ny fatokiny tsirairay an'Andriamanitra ianao fanahy masina halleluia misaotra anao ny fanaintainana nampijaly ny tsirairay nandritra ny fotoana naharitra androany dia misinda mialy tsy mahajanona manoloana an'izao aliansa ifanaovanay amin'ny Jehovah mpanasitrana izao kapaka tamin'i Jesosy Kristy fanasitranana ny tsirairay izany ny aliansa n'Andriamanitra aminay manasitrana anay izy satria efa nokapohana Jesosy izany ny aliansa n'Andriamanitra aminay mamela ny heloka rehetra izy satria efa nalatsaka ny rano Jesosy izany ny aliansa n'Andriamanitra aminay mamonjy ireo izay very izaranay sy itorinay sanambaranay ny famonjena izy satria mombanay mandrakarivo ambara-patonga fataperan'izao tontolo izao manao fahagagana sy famantarana ombananay izy satria Andriamanitra tsy mandaona mahafoy anay ary tsy mamela anay irery zany ny aliansany aminay tsirairay irery tonomiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy mivany olona tsirairay amin'ny patronany mivany olona tsirairay amin'ny arabolany mivany olona tsirairay amin'ny vamizanany mivany olona tsirairay amin'ny vadiny mivany olona ara-pahasalamana rehetra miala amin'ny singa teriny aretina sy ny loharanona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manavao izay ny fifanekenay aminao Jehovah misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao ahafahanay mbola milaza aminao indray fa ho anao izahay ary ianao no voalohany eo amin'ny fiainanay misaotra fanamasina tsara halleluia afaka mipetraka isika dia hoy Andriamanitra ao amin'ny Salamy 7:20 dia maneho izy hoe nanao izy fifanekena tamin'i Davida dia hoy izy eo amin'ny 9:20 sy 9:7 hoe tsarovako ny ahozy ny fanekeko tsarovako ny fanekeko ary ny fanekeko tsy hotsoavo ary ny zay nolazain'ny molotro ny teny molotro dia ho tanterahako hitanareo zany Andriamanitra mitana zay nolazainy mitahiry ny famindram-poko azy mandrakizay aho ary ny fanekeko ampahiretiko aminy zany ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Davida inona no malatsaka atsika noho i Davida inona no malatsaka anao noho i Davida inona no malatsaka atsika noho Davida nosorany koa zasy ianao tepolo ny fanamasina zasy ianao amen no fidino tepolo no fonenany amen dia izany fifanekena zay ifanaovantsika amin'izany no mahatonga atsika ko manana ireo teny fikasana rehetra zay vokatry ny fanekena nananany tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra sy voarakitra ao anatin'ny Baiboly dia zavatra anankiray farany
Ity koa ampaherezanantsika ihany koa fototra fahatelo iorenany ny fatokinan'Andriamanitra. Fatokinan'Andriamanitra voalohany dia miorina tamin'ny fahalalana azy. Ny fatokintsikan'Andriamanitra faharoa iorenany dia ny fifanekena ataontsika aminy, aliansa ataontsika aminy, ary ny fototra fahatelo iorenany fatokintsikan'Andriamanitra dia ny fiasan'ny fanamasina ao anatitsika. Ny fiasan'ny fanamasina ao anatitsika. Tsika rehetra izao dia nofidiny tepolon'Andriamanitra. Tepolony fanamasina. Sy mino teny hoe tepolony fanamasina. Tepolony fanamasina. Tepolony fanamasina. Fanamasina dia miara-milaza mifanako fa zanak'Andriamanitra. Fanamasina dia miara-milaza mifanako fa mpandovan'ny lanitra. Pray lova amin'ny Kristy ary Kristy nataony lamatoa zara alahy tsisy tombo sy ala amin'ny Kristy. Fanamasina no mandresy lahatra atsika ny amin'izany. Fanamasina no milaza amin'ny fanahintsika fa izany isika zavatra maro isan-karazany izay tany sain'Andriamanitra, tany sainy tenin'Andriamanitra, tany sainy soratra masina io fahantsika, fahoatsika, ary atsika, ary tenantsika dia ny fanamasina no mandresy lahatra atsika sy mampanaiky ny fanahintsika hoe izany tokoa isika. Amen. Dia ny fatokintsikan'Andriamanitra dia miorina amin'ny fiasan'ny fanahy masina ao anatitsika. Izany hoe enoy tsara tsika rehetra zao samby manana fanahy masina. Fa misy fotoana ary misy amin'ny olona sasany aloha azavany resaka tsy miasa mahery ao anatiny io fanahy masina io satria mitotofany. Azonareo ve? Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe aza mampalahelo ny fanahy masina. Dia misy tenin'Andriamanitra koa milaza hoe ny fanahy masina dia mety ampalahelovina, dia mety vonoantsika ny fiasany, ny etofena. Etofentsika izy dia azonareo hoe dia manao ny fiainanao ianao dia izy zany miandry ianao hoe tsy foana hoe mandra-pahoviana indray aty no avelany apetrany amin'ny plasiko. Dia misy fotoana dia misy olona dia misy fotoana dia isika rehetra efa anisany daholo tao anatin'izany rehetra zany hoe misy fotoana io fanahy masina io tsy miasa mahery ao anatitsika satria totofatsika izy, noseporatsika izy, nampanginitsika izy, novonoitsika izy, netegnepa izy ny tenin'Andriamanitra ny teny vazaha. Azonareo ve nototofana, noseporana, novonoina ny fanahy masina azo atao an'izany izy. Dia rehefa zay nanaovanao azy dia tsy miasa mahery amin'ny fiainanao izy dia io no mahatonga anao indraindray azafady fa tena zay ko mitsingala ambongidina ny fanolora-tenanao an'Andriamanitra. Satria le fanahy masina seporatsika, novonoatsika, nosaromatsika, dia tsika manao ny fiainatsika foana. Enoy tsara ty phrase ty, enoy tsara ny dikan'izao phrase hoe tsy mahay miaina andrasanao. Tsy mahay miaina raha tsy eo ianao Andriamanitra. Tsy izay le phrase. Misy phrase fanononatsika zay azafady mba vonjeo hoe tsy fanaoko, tsy fiteniko le izy mahatonga le izy tsy tadidiko fa tsy mahefa na inona na inona. Tsy mahay ninina Andriamanitra, tsy mahay ninina raha tsy eo ianao. Ozy ny vavakitsika. Tsy mahay ninina raha tsy eo ianao dia nohinao tsara dikan'ny fanazavako. Mahay ihany ianao mahandro sakafo, mahay ihany ianao mipasoka. Azonareo ve tiako tenenina hoe tiako aseho fa samy hafan'ilay foto-kevitra anankiroa izay mahadiso hevitra atsika indraindray hoe rehefa teo spirituel isika dia asandratsika ny vavaka tsy mahay ninina Andriamanitra raha tsy eo ianao. Kanefa mandritra ny androtsika manontolo tsy teo Andriamanitra, tsy teo fiainatsika, tsy namentsika plasy dia hitanao fa vitanao ihany zavatra. Fa ny tena marina ny tena tiany Jesosy lazaina rehefa ny teny Jesosy hoe tsy mahay na inona raha izao ihany. Ny tiany Jesosy lazaina dia ny hoe tsy mahay na inona mikasika ny amin'ny sitraponao aho. Tsy mahay aho manatanteraka izay mahafaly anao. Tsy mahay aho mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra.
raha tsy miray amin'Andriamanitra, raha tsy mitady an'Andriamanitra, raha tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra. Zay ny dikany heviny tenin'Andriamanitra zay milaza hoe tsy mahay manao na inona na inona. Dia zay no mahatonga ny maro tsy étonné, ary tena hoe tsy taitra, ary tena hoe tsy mifoha. Na dia atao ara hoe tena efa tsy eo amin'ny fiainany Andriamanitra satria jereny vitany ihany nahandro sakafo, vitany ihany naka métro, vitany ihany tsy nenjera mihitsy ny solafatra, vitany ihany ny azonareo nandeha ihany ny fiainany, nety ihany ny fiainany. Dia mamita tena ny maro indraindray hoe mbola ao amin'Andriamanitra izy nefa ny Andriamanitra ny tena maro nefa nataony akila-bao. Fa tsy mahay ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra sy zay tena mahafaly an'Andriamanitra marina raha tsy miray marina aminy, raha tsy mitady azy tokoa, raha tsy mitoetra amin'ny takany sapam-boaloboka tena hoe miray amin'ny fototra. Tsy mahay manao ianao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mahay. Dia ozy tsara ny fitenin'izao tontolo zao hoe la vie continue. Be ny mpino nefa ny aina zany hoe la vie continue. Dikany tiany tenenina zany hoe ninona olana mitranga dia Andriamanitra tokoa no famindram-pony a, dia nampicontinue ny fiainanao izy. Fa ny tena marina efa tsy ao aminazy, tsy miray aminy ianao a dia tsy ao amin'ny efa nietofenao izy. Ka hoantsika rehetra zay tonga eto androany, ny fatokitsika n'Andriamanitra dia mitombona, mitoetra, miorina eo amin'ny fiasan'ny fanamasina ao anatitsika. Raha ohatra zany ka matimaty ny fiasan'ny fanamasina ao anatitsika dia izay ihany koa mampivasie ny fatokinao an'Andriamanitra. Hitanareo, rehefa tena mirehitra zay ianao, tena mirehitra izy ianao, mirehitra zao, mirehitra koa ny fatokinao an'Andriamanitra, tena mahavita ny tsy fanao dia mahita ny tsy fahita. Halleluja! Dia mirehitra tahaka izany eny fanoloran-tenatsika. Amen. Irehitra tsy antony tokony tsy anaketsika hoe tokony irehitra ao an'Andriamanitra ny fiainatsika sisa. Amen. Satria ny fatokinao an'Andriamanitra dia miorina mifototra, mamatra amin'ny fiasan'ny fanamasinao anatitsika. Farany ampaherezako atsika rehetra dia ny hoe izy Andriamanitra dia noho tsara ty fa mahafinaritra be. Hoy Joba hoe fantatro ny aho izy ny mpanavitra. Velona ny mpanavitra ary itsangana, teneniko le phrase, itsangana any aparany eo ambony mivovoka izy. Alléluia. Enonareo tsara ny dikan'izay tamiko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes arrivé sur le point où vous direz, vous dites, ah, j'ai fait tout. Misy tahaka zany manarika eto androany. Efa nataoko daholo, tena zay farany vitako, tena zay farany efako, tena zay farany tratrako, tena zay farany fahaizako, tena zay farany. Dia hoy Joba hoe lay Andriamanitra izay fantatro fa Andriamanitra ary velona sady mpanavitra hoy Joba, dia any amin'izay farany zay izy no hitsangana. Alleluia. Rehefa tonga amin'izay ny fiainana hoe farany tena zay ny amarina farany tratrany haiko, zay ny farany tratrany vitako, zay ny farany tratrany haiko, zay ny farany. Vous êtes au bon endroit parce que c'est là l'adresse de Dieu. Amen. Amen. Ao amin'ny adresse n'Andriamanitra ianao zay. Io Andriamanitra no hitsangana. Hitsangana avy ao amin'ny vovoka izy hoy Andriamanitra, hoy Joba. Velona mpanavitra izy ary any amin'ny farany izy dia hitsangana. Farany tena zakanao ve nefa nahitaina zay, farany tena zakanao, farany tena zay tena takatry ny sainao efa nataonao daholo, efa nataonao daholo. Inona tsy nataoko tamin'ireto zanako reto, inona tsy nataoko tamin'ity refi France ty, inona. Et je suis à la bonne adresse. Amen.
C'est l'adresse de Dieu là où je suis maintenant. Alléluia. Tout le monde qui fait un bon jour à 16 ans. Tout le monde qui fait la politique. Tout le monde qui fait des sénats. Tout le monde qui fait les études. Tout le monde qui fait des études. Nous sommes à la bonne adresse. Amen. Hitsangana ny amin'ny farany izy hoy Andriamanitra. Fantatry Jehova ny anazy hoe izy Andriamanitra Jehova. Rehefa zay ozy indray raha vaviato hoe Jehova. Alleluia. Amen. Amen. Aloha tsika hitetanana ao an'Andriamanitra. Famille tena je suis à la bonne adresse. Je suis à l'adresse de l'Andriamanitra. Je suis à l'adresse de l'Andriamanitra. Je suis à l'adresse de l'Andriamanitra. Amen. Zay. Fa raha mbola misy tsy nataonao aloha tu n'es pas encore à la bonne adresse, je suis désolée. Fa rehefa ozy ianao, j'ai fait tout là, je vous assure, je vous assure, je vous assure, et moi j'ose le dire, hein. Tsy misy mihitsy mahadiso hoe tsisy zay tsy nataoko. Za masaky miteny mihitsy hoe tsisy zay tsy nataoko. Amen. Amen. Fa mbola anao koa zay mbola tokony atao. Amen. Fa tokony ho azontsika hoe ilay Andriamanitra dia mitoetra izy any amin'izay farany ho tsika hoe atretina amin'ny farako, teo ny any limitiko, zay limite ny farany. Dia hoy Andriamanitra ty à la bonne adresse, tu es à mon adresse. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Misaotra Jehova tsara fa tsara lehibe tokoa ianao ary dia tianay ary tsara indrindra ny ataonao aminay. Indreto izay Jehova mankalaza sy mideranao. Alohantsika mpitsanganana nandatra azy sy hanome voninahitra azy ary misaotra sy hankalaza azy. Halleluia.